Ania! Atao amin'ny fashion-tips antsika dia loha hevintsika an'io dia ny wedding na ny marriage na ny hoe hamonjy mariage izany hoe inona no anaovantsika raha hanatrika an'izay mariage taitsika. Amin'izao fotoana izao moa dia efa lamaody be mihitsy ny manche bouffante raha manontany tenareo hoe inona ary izany manche bouffante izany dia ohatry tia akanjo anaovako ity izany ohatr'izao natao hoe manche bouffante somary misy an'io ohatry mibofobofona kely io izy lamaody be mihitsy tony akanjo ity amin'izao fotoana izao ireto manaraka ireto dia roby avokoa natolotro anareo mety tsara mihitsy anaovanao mamonjy mariage ary maro karazany koa ary robe fohy misy manche bouffante miloko champagne indray ity anaovako ity eto izy dia somary lamba vita satin misy col kely ery ambony ary mihidy amin'ny bokotra kely izy eto aloha ny tanany dia iny manche bouffante iny ary voatery ety amorona amin'ny zavatra élastique somary portefeuille la robe misy an'iny lamba somary mihoatra kely iny moron-tongony no ilay ma-portefeuille azy samihafa ny paozy tokony anaovana raha mariage amin'ny andro mazava na amin'ny andro hariva raha ireny mariage ankalazaina amin'ny andro alina be ireny izao dia tena mety ity paozy ity teotsika somary nanomponompo nude kely ilay loko satria amin'izao manko lamaody be ireny matetika manko rehefa misy ny mamonjy mariage ireny tsika dia misy dress code kely antony invitation antsika hoe izao ny thème ny mariage tsika dia somary mila manaraka an'izay tsika fa raha sanatsika tsisy an'izay dia iny loko nude iny mety aminao ity manaraka ity indray dia somary misy imprimé fleury indray izy robe bouffante ihany io robe fohy hatrany ity manaraka ity fa eto izy dia somary malefaka tsotsotra na ny lamba na ny paoziny rehefa amin'ny andro mazava moa ilay mariage dia ny akanjo somary maivamaivana falifaly no tsara anaovana tahaka izao manche bouffante sady imprimé fleury izy eto asadiny manisatina akanjo mainty ao anatiny satria somary moramora hita ihany ny ao anatiny sao dia 8 ans tsy tokony fahita raha somary maka style mariage champêtre izany hoe ankalazainy eny amin'ny toerana ankalamanjana be ireny na somary manompo garden party ireny dia ny akanjo maivana misy sarisarim-boninkazo no tena idéaly na ireny somary tsotsotra nefa fluide ireny tianareo ve mino fa tianareo iny satria amin'ny manche bouffante azy afaka indray hoe somary robe évasé fluide mahafinaritra kely mangatsiatsika tsara mihitsy iny amin'izao andro mafana izao dia mino fa tianareo iny ity manaraka ity indray dia tsy miala amin'ny imprimé fleury itsika robe fohy manara-batana misy any imprimé fleury iny ihany miaraka amin'ity manche longue ity champêtre vintage chic bohème fa ina daholo izany mila hainao ny manakambana ny paozinao amin'ny thème du jour mety hoe mila robe lay mihaja be ireny kokoa ve ity zao tena ilay fleury teo ihany fa mihaja kokoa raha oharina ilay teo aloha mazana manao robe mifanaraka amin'ny loko mifanaraka amin'ny vaninandro toy ity loko mavokely ity zao tena mety tsara ireto manche longue reto to dia maka endrika bouffante dia manome endrika hafakely ity robe ity ny accessoire afaka ampiarahana aminy ohatra dia kiraro avo tsara pochette tsara kely afaka ampiana satroka izao koa sao aty tsy fanao ny manao akanjo fotsy raha andeha mariage fashion faux pas hoy Christina Cordula izay